izany amin'ny etsika notanterahan'ny mpandray gazety tamin'ity androany ity fa eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia mbola manamafy ny fitokoana ny hatrano ireo mpampianatra manoloana ny famalina ny fitakian'izy ireo tsy hijanona ny tolona manerana ny nosy raha tsy misy ny maromaritra iraisana. Eo ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ary ny vovona ny syndikan'ny mpampianatra. Raha pitso miliona amin'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ireo vovona ny syndikan'ny mpampianatra. Raha pitso ihany koa araka izany no ahafantarana raha isy ny maromaritra iraisana ka anapanana hiatrika ny fanadinana CPO izy ireo na tsia. Ny ministera no tompon'antoka mety sy ho fahatononana ny fanadinana ara-panjakana azona ny mari-pahaizana CPO 2024 hoy ireo mpampianatra. Nanemitra fivoriana ny finansy ary mbola ifampidinika araka nambarany zareo ary ampiantso melohan'ny zoma melohan'ny rapity zany. Manoloana izay ihany koa ny mpampianatra dia nanapa-kevitra hoe ny fitakiana izay fanatoka dia tohizana na dia eo ny mety faneho-kevitra isan-karazany manoloana ny fanadinana samy manana ny fiainany tsirairay avy fa ny mpampianatra manana ny azy sy ny maharary azy ka nanapa-kevitra zany fa mitohy ny fitakiana mandra-pisy ny vahaolana raha sy nay tomponatoka foana zany ny finasy ao anatin'izay mety tsy fandehanana na olana teraka fanadinana io. Mbola manenetsika araka izany ireo vovona ny syndika mandra-pivalina ny fitakian'izy ireo mahakasika ny tampokarama. Mandritra ny fiainana tamin'ny tompony andraikitra omaly dia miray faingo 5 isanjato ny fitakian'izy ireo ihany no nosy nasian-dresaka izay tsy eken'ireo mpampianatra mihitsy manerana ny nosy ny misy ny etsika raha ny fanazavana ireo